Notanterahina ny talata faha 3 oktobra 2024 tao Analamalotra commune ambanivohitra Tetezambaro Faritra Atsinana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Orinasa mpamokatra Zezika Etg. Ramatoa amin'ny Isan-Taona sy ny Aitao ministra piahy ny Faritra Atsinana Andriamatoa Sekreteram-panjakana misahana ny Tanàna Vaovao sy ny Toeram-ponenana eo amin'ny fiadina Republika Madagasikara zay namana ao gouvernemanta. Andriamatoa solitena ny gouverneur ny Faritra Atsinana, andriamatoa directeur, andriamatoa préfet ny Tomasina, andriamatoa lehibe ny district ny Tomasina faha 2, andriamatoa solitena ny solombavambahoaka ireo assistant parlementaire zay tonga eto, solombavambahoaka avy ato amin'ny district ny Tomasina faha 2, andriamatoa ben'ny tanàna ny commune ambanivohitra Tetezambaro. Ianareo tale paritra sy tale iraisa-paritra zay tonga manatrika eto. Mr. CEO of ETG, Mr. Ravinas. Ianareo lehibe ny sampanjara miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Anareo ray aman-dreny na zay tonga manatrika eto avao koa ianareo tantsaha, solitenan'ny tantsaha indrindra. Andriamatoa sy ramatoa isan'ny mpanao gazety namana, ianareo rehetra zay nasaina tsisy avahana. Tompoklasy tompoko vavy, ankafaliana no iaonantsika tava amizao maraimba vao zao, ary ny voalohan-teninay dia ny fisaoran'Andriamanitra zay naneo indray ny famindram-pony amintsika ny amin'ny tombon'androm-pahavelomana sy ny ahafahantsika mifampitaona eto Analamalotra hiaraka hanokatra amin'ny fomba ofisialy zao zinina famokarana Zezika zao. Tonga nanome voninahitra ny lanonana ny ministry ny Fambolena sy ny Fiompiana Atoa RAMILISON Harifidy izay notron'ny ministry ny Isan-Taona sy ny Rtoa Sophie RATSIRAKA sy ny Sekreteram-panjakana ny Tanàna Vaovao sy ny Toeram-ponenana Andriamatoa Gérard Andriamanoisoa. Fampitokisana teo amin'ny fitondram-panjakana tsy miankina no vinahitana ity foto-drafitrasa ity. Mariana fa ny tany sy ny trano dia ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Orinasa Etg no mampiasa azy sy miantoka ireo fitaovam-pamokarana. Ukrainiana sy ny Rosiana fiakarany vidin-Zezika dia nanome baiko anay ary zao tanterahantsika zao ny hitadiavana hevitra mba hisian'ny vokatra Zezika mirary hoan'ny tantsaha malagasy, satria tsara ny mampahalala atsika fa ny Zezika vokarin'ny ETG amin'izany hoe fanaraka tsara amin'ny filan'ny tantsaha zany dia ho latsaky ny vidin-Zezika eran-tany tompokilasy tompovavy mba hitsinjovana manokana ny tantsaha ary hevitra avy amin'ny filoham-pirenena izany hevitra ny fitsinjovana ny tantsaha zany. Usine zay tokanantsika androany dia miasa amin'ny sehatra tsy miankina dia ny ETG groupe international zay miasa eo amin'ny sehatry ny famokarana sy fizarana Zezika MPK eran'ny Afrika ary ny fipetrahany eto amintsika dia amalena indrindra an'ilay olana nateraky niady teo amin'ny Rosiana sy ny Ukrainiana zay napiakatra avo dia avo ny vidin'ny Zezika. Izany ny fitondram-panjakana dia mitady zay fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina zay ary tanteraka izao fiara-miasa zao mba hanohanana ny tantsaha malagasy voalohany indrindra. Ahoana moa zay fanohanana ny tantsaha malagasy zay dia voalohany ny vokatra MPK zay atao eto dia arakaraky ny karazana vola sy arakaraky ny tany zay anaovana fitsiriana, anaovana analizy ny vokatra zay omena ny tantsaha. Izany hoe mivokatra mifanindry fanandrify ary mifandanja tsara amin'izay filàny tantsaha. Zay voalohany.
Ny faharoa ny vokatra Zezika zay atao hoe ny fanaraha fitondram-panjakana tamin'ny ETG dia 100 latsaky ny vidy Zezika eran-tany ny vidiny Zezika zay kame ho an'ny tantsaha. Ny antony zany any safidianana hoe miara-miasa amin'ny ministeran'ny agricultura tsy sisy tena hoe antony manokana fa ny ministeran'ny agricultura afaka araka ny resahana tamin'ny inauguration tasy zany a dia mila mamaly amin'ilay fangatahan'ny président hoe anama an'ilay olana amin'ny resaka sakafo eto amintsika dia ETG ihany koa mila manenika ny sehatra asa seharim-barotra eto amintsika zany dia zay no antony anankiray lehibe iarahana miasa amin'ny ministeran'ny agricultura. Ny fiara-miasa moa dia ny hanamaivanana ny vesatry ny fiakaran'ny vidin'ireo anampamokarana izay vokatry ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia ho an'ireo tantsaha, fanatrarana ny fahavitatena ara-tsakafo sy fanatsarana ny fiahina ara-tsakafo ho an'ny miantoka ny fahatsarana sy ny fitombon'ny vokatra ny fampiasana ny Zezika tsara kalitao. Ny orinasa dia hamokatra Zezika 403 alina taona hatramin'ny 5 alina taona Isan-Taona amin'ny vidiny mirary, latsaky ny 100 raha oharina amin'ny vidiny maneran-tany. Maro ny tolotra toy ny urée, NPK, DAP ary miankina amin'ny filan'ny tantsaha, ny vola izay voleny sy ny toetry ny tany. Zay ametrahana fotodrafitrasa avokoa ahafahan'ny tantsaha mampiroborobo ny fambolena vary aty amin'ny Faritra Atsinana tompoky lasy tompoky vavy. Koa ny antenay dia ny famporosiana anareo tantsaha mba anaraka ny toromarika avy amin'ny teknisiana satria ny fanomezana ny hanampamokarana dia tena ilaitsika fa ny fanarahana ihany koa ny toromarika mba ho teknika manara-penitra no ampiasain'ny tantsaha dia zava-dehibe. Izay ilay hoe tsy maintsy mandroso Madagasikara amin'izany ezaka ataontsika rehetra zany ary mino tsika fa tsy maintsy tanterahina ary tsy maintsy ho tratra ny tanjona izay apetraka amin'ny fitondram-panjakana. Marina fa ny orinasa dia efa manana traikefa amin'ny famokarana Zezika. Misehatra eo amin'ny firenena mahery ny 50 eran-tany izy ary mampiasa olona mahery ny 7,000. Ny tanjon'ny ETG dia ny fanatsarana, ny famokarana sy ny ady amin'ny tsy fanjary sakafo.